na mafy jalitsika gasy jiaby mipetraka Andafy aty. Tsy mety mitovy jaliny gasy avantsika mipetraka Madagascar na karakory. Ao ka tsika gasy mipetraka Andafy aty mba comprendre. Aza de entimpo, aza de masiaka, aza de magnaratsy na magnambany amin'ny avantsika mipetraka Madagascar rehefa mangataka fagnampiana amintsika aty. Surtout manana havana Andafy ampitan-dranomasina anisan'ny zavatra tena mampireharehantsika malagasy indrindrandrindra fa isika monina eto Madagascar. Raha vao manana havana na koa namana ankaiky izay mipetraka any Andafy dia anisan'ny fahombiazana lehibe eo amin'ny fiainana izany. Zay ny fieritreretan'ny olona eto Madagascar. Satria fananana havana Andafy dia mitovy amin'ny hoe manana olona zay afaka anohana azy ireo amin'ny fivelomana aty Madagascar. Na ara-pitaovana zany na koa sosikevitra indrindrandrindra fa arabola. Eo indrindra mipotra ny problème. Matetika dia ny olona mipetraka Andafy rehefa angatahana foana dia matetika dia leo izy ireo. Leo fangatahana lavo zao. Misy aza dia tezitra ary masika rehefa angatahana vola. Ka eo indrindra dia mandefa Hafatra ho any izay malagasy rehetra monina any ampitan-dranomasina i Babou. Babou Film Gasy no afantarana azy ato amin'ny tabazo tsirasira. Ny Hafatra dia zao. Aza dia masika loatra isika raha vao avatsika no mangataka fanampinana amintsika. Satria fantatra izy ireo mijaly koa ianareo mipetraka any Andafy. Ary izy ireo mipetraka Madagascar dia mijaly koa. Fa ny jaly dia tsy hitovy mihitsy ny olona hoe mijaly mipetraka any Andafy sy ny hoe mijaly monina eto Madagascar. Mba eritreretiny ihany ny havanareo izay mipetraka aty Madagascar satria izy ireo dia tsy manana choix, tsy manana ninina izay azo iankinan'izy ireo. Fananan'izy ireo havana ankaiky izay monina any ampitan-dranomasina anisan'ny hery anankiray ahafantaran'izy ireo hoe mbola misy manohana ihany eo amin'ny fiainana. Aza dia masika loatra amin'ny avantsika aty Madagascar. Ndao enontsika ny fanehoan-kevitry ny Babou Film Gasy. Na mafy jalitsika gasy jiaby mipetraka Andafy aty. Tsy mety mitovy jaliny gasy avantsika mipetraka Madagascar na karakory. Ao ka tsika gasy mipetraka Andafy aty mba comprendre. Aza de entimpo, aza de masiaka, aza de magnaratsy na magnambany amin'ny avantsika mipetraka Madagascar rehefa mangataka fagnampiana amintsika aty. Surtout resaka fangataham-bola. Misy koa baka maro amintsika mipetraka Andafy aty trop ngengeny. Asa hoe migeste fa mipetraka Andafy tsy haiko. Misy ny sasany havany sahirana Madagascar any mangataka vola aminazy aty. Hamezany taimbava tsy taimbava. Non, anao tsy voatery anome taimbava avanao sahirana Madagascar mangataka vola aminao, anao koa tsy anome. Anao afaka miteny tsotra hoe anao tsy afaka anome na anao mba sahirana koa. Io eratsika mahita ny samby sahirana ambolo jiaby. Depuis ny avian'ny Covid igny, eo koa hitantsika koa zegny la guerre en Ukraine. Sahirana eran'izao tontolo zao la crise mondiale. Fa aza mezana tsigny avanao Madagascar ka mangataka aminao na matetika aza mezana tsigny. Satria izy ho zaho teo igny hoe na mafy jalitsika ty ravako aby, na mafy jalitsika mipetraka Andafy aty, jamais mitovy amin'ny jaliny avantsika Madagascar. Ireo avantsika sahirana Madagascar boka ny choix, manana choix zareo tsy nangataka amintsika aty. Manao izany fanehoan-kevitra zany Babou satria izany zavatra zany dia tena misy. Aza omena tsy ny avantsika izay monina aty Madagascar, izy ireo dia tsy manana choix. Betsaka amin'izy ireo ny mba te hitady asa, fa ny asa izay tadiavina mihitsy no tsy misy. Dia ahoana zany no ahafahan'izy ireo ivelona? Betsaka ny aty Andafy, hoy Babou, mieritreritra hoe ny ana Madagascar dia olona kamo. Zany dia diso tanteraka. Eny tsy azo lavina fa misy ihany koa ny havana kamo, fa betsaka ny olona izay mazoto mitady asa, fa ny asa mihitsy tsy misy. Fitondram-panjakana tsy mamorona asa na koa indostria ahafahan'izy ireo miasa. Ka ny fananan'izy ireo havana any ampitan-dranomasina no sisany antenain'izy ireo ahafahan'izy ireo mamorona asa ho an'izy ireo, ary ny vokatra izany mety afaka hamelona olona ray fianakaviana manodidina azy izy, ary indrindrandrindra fa mety afaka hamelona ny tokantrano maromaro izay manodidina izy ireo raha ohatra ka mahazo tohana avy amin'ny havan'izy ireo monina any ampitan-dranomasina. Avy maro amin'ny avantsika Madagascar agny manana motivation ty asa.
mazoto ty asa mitady asa ty tady vola fa asa tsisy fanjakana tsy mamorogno asa. Raha ohatra hoe fanjakana atsika io mba nanana politika amin'ny famorogna asa na hoe mamorogno asa na industrie araiky fo zany isan-taogno isaka faritra isaka région efa tsy ohatry zegny eky problemny gasy Madagascar. Efa maro olo misy asa miasa ary efa miegny koa zegny fangatan'olo vola, fangatany havagna sahiragna vola amintsika andafy. Ankoatr'izay dia tsy azo diantsy hita betsaka ny malagasy te hiasa nefa tsy misy. Betsaka n'izy ireo no tia hamorona business ho an'izy ireo manokana nefa tsy afaka manao izany izy ireo. Voalohany indrindra eto Madagasikara dia mbola lavitra ny fandrosoana, tsy misy infrastructure, tsy misy base anankiray ahafahan'izy ireo mamorona business. Ohatra zao tsy misy lalana, tsy misy électricité, tsy misy rano madio fisotro. Ohatra zao avatsika mba tenao business manokana andrara ivarotra yaourt ohatra nefa électricité tsy misy, amin'ny fomba ahoana ahafahan'izy ireo mandroso amin'ny asa izay ataon'izy ireo? Ohatra ray fotsiny zany, betsaka ny avatsika izay mba te hamorona business fa nefa tsy afaka noho ny tsy fisian'ny foto-drafitr'asa. Maro be koa ny amin'ny avatsika sahiragna Madagascar agny mba tia ezaka zany tia hamorona asa ho anazy manokana zany. Tia monter petit projet, petite entreprise ho anazy manokana. Maro be miezaka hoe mivarotra ohatra hoe la glace, yaourt, jus naturel, sirop, boisson rehetrarehetra regny zany. Inona ny olana ratsika malala délestage. Tapaka courant presque isan'andro. Rehefa tapaka courant, la glace nao tsy mandry, yaourt nao tsy mandry, boisson sirop, jus naturel nao tsy mangatsiaka, de lasa tsisy mpividy. Voatery mikakina ho azy kareo zany varotranao entreprise nao io. Eo koa zegny misy maro be miezaka mamorona asa ho anazy manokana satria fanjakana efa tsy mavita ratsika mahita. Ao ny manokatra hoe salon de coiffure, misy sasa manokatra ity entreprise hely soudure, sasany mandrafitra manao charpentier. Zavatra jiaby regny miankina amin'ny courant. Ka zay ny zavatra miankina amin'ny courant jirama azony délestage ty foarefo tsisy fidiram-bola ka voatery amizay mitombo fasahirana, mitombo ny chômeur ka regny olona regny misahirana amizay ka fa manana havagna andafy efa tsisy choix hafa zareo fa ankinindreo amin'ny havagna andafy ty magnampy ireo amin'ny fiainanandreo zegny, magnampy ireo surtout resaka vola. Ny olona mipetraka ampitan-dranomasina na mijaly be ohatrany ahoana dia mahita haniko hoanina foana ary tsara foana ny loka isan'andro ary afaka mihina zay tiany hoanina izy ireo. Fa ny zavatra tsy vitan'izy ireo fotsiny rehefa mijaly izy ireo dia tsy afaka manao plaisir, tsy afaka mandeha mitsangatsangana, tsy afaka mandeha nezaneza. Zay ny fijaliana olona mipetraka any andafy. Fa ny eto Madagasikara raha mijaly dia na haniko hoanina androany dia sahirana hitadiavana azy androany ary mety hitadiavana rapitso azy. Zay ny tsy mampitovy ny olona mipetraka eto Madagasikara sy ny hoe mijaly any ampitan-dranomasina. Eritreretiny ihany ny havatsika izay monina eto Madagasikara. Hoy Babou. Eo koa zany resaka sakafo. Na sahirana karakory atsika mipetraka andafy ty. Atsika mihinana voky sady tsara, mihinana zavatra tiantsika hoanina. Ary toujours misy stock ny sakafo anatin'ny tragnontsika, na anatin'ny congélateur zany, na anatin'ny frigo, toujours misy stock ny sakafo. Misy vary amin'ny gony atsika anatin'ny tragno. Fa ny ankamaroany havatsika sahiragna Madagascar agny. Na vary iray kapoaka misy tsisy anatin'ny fianakaviana iray a Madagascar. Maro be hoe sakafo hoanigny niany tia tadiavigny niany, sakafo hoanina rampitso tadiavigny rampitso. Tampoko mahita juste mila misakafo, mila mihinagna fa tsy mila voky ary tsy zarizary. Tsy malio tena ara-tsakafo ny problème ankamaroany malagasy agny Madagascar. Tsy azo lavina ihany koa betsaka ny malagasy manararoatra rehefa manana havana mipetraka any ampitan-dranomasina. Betsaka dia tsy mahay miresaka fa tsy ny problème foana
betsaka ny miresaka dia tsy miresaka fa tsy miresaka olana misy eto Madagascar. Ny tanjona dia tsotra, angatabola amin'ny havana izy. Misy ihany koa dia na dia tsisy problème aza dia mitantara hoe misy problème dia mila vola ohatra izao. Tena zava-misy zany. Misy ihany koa rehefa mahazo vola izy ireo dia tsy mahalala misaotra, nefa tamin'ny fotoana nangataka vola dia hain'izy ireo tsara ny mandangolango mampiresaka rehefa angataka vola. Ary izay zavatra izay indraindray mahatezitra olona mipetraka any Andafy satria toe-tsaina tsy mety zany, toe-tsaina tsy mendrika mihitsy ary mankaleo. Manoloana izany fanararotana zany dia nanome ohatra hafa kosa i Babou dia ny hoe misy dia Malagasy monina eto Madagascar efa tsy sahirana izy, tsisy izay mahory azy raha resaka sakafo zany, nefa mbola mangatabola amin'ny havana izay monina nampitan-dranomasina. Ny tena olana amin'ilay izy tsy hoe izy mangataka vola fa entina amin'izay zavatra tsy tokony ho izy ilay izy. Ohatra hoe entina anaovana rendrarendra, fisotrontoka, famelomana bandy, ohatra hoe jambilo, papamone, mamasosy, zay zavatra izay tsy mety zany toe-tsaina ohatra zany. Tsara marihana eto fa tsy malagasy rehetra monina eto Madagascar manana toe-tsaina ohatra zany. Zany dia vitsy anisa amin'ireo izay mangatabola amin'ny havan'izy ireo mipetraka any Andafy zany. Ny ankabetsahan'ny havanareo izay monina aty Madagascar dia tena sahirana tokoa, mitongo voahomana. Anina hoan'ny androany dia tadiavana androany. Sahirana ny zany. Isika mipetraka Andafy aza dia masika loatra. Zay ny hafatry Babou. Ary eto ampamaranana dia mbola mamerina ilay hafatra ihany i Babou hoe aza dia masika loatra isika, indrindrandrindra fa isika izay monina any ampitan-dranomasina. Ny olona mijaly eto Madagascar dia tsy hitovy velively ny olona mijaly monina any ampitan-dranomasina. Donc zay tsy amezantsika tsiny ireo avantsika sahirana fa tsy fautondreo izy io avoko aby, tsy fautondreo. Dia ampodiko farany na mafy zalahy jalintsika mipetraka Andafy aty jamais mitovy amin'ny jalin'olona mipetraka Madagascar. Maro ny tegna sahirana Madagascar. Sahirana ara-tsakafo, vidim-piainana niakatra isan'andro, délestage isan'andro. Tsy tokony amentsika tsiny ireo avantsika Madagascar any ka zay mangataka fagnampiana amintsika aty na tsy voly mangataka vola amintsika aty. Zay ny vidéotsika androany. Aza dino misy s'abonner sy manisy j'aime ny vidéotsika amin'ny manaraka indray.